Vatsimpana heviny Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iarom-bavaka izay tompoko. Faly ny fonay tompo raha afaka indray mahiratra sy mahatsapa ny aina izay omenao anay aty anatinay. Mahafantatra fa venona sy trapa-mijenitra izay amin'ity amaraina ity ary dia mahalala tokoa ny fitiavanao. Mitsaoka sy mihavoninahitra anao izay ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, Tompo sy Mpamonjy, efa tonga dia aminay tokoa ary maniraka ny fanamasina ao aminay isan'andro. Andriamanitra ray totoa mpanao lanitra sy ny tany, ao amin'i Jesosy Kristy, Zanak'Andriamanitra velona tianay amin'ny fitiavana mandrakizay noho ny firaisana fanamasina, miankohako alohan'ny fiandriananao zahay ary mangataka ny famindram-po, famelan'ny keloka, ny fanadiovanao amin'ny ranonao sarobidy Jesosy, ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra, ary dia mitalao indrindra ilay fanamasina mba hiasa ty anatinay, ahafantaranay ny teninao ary andehananay araka ny teninao sy ny fitsipikao amin'ny androm-piainay rehetra. Mitenina tompo araka ny fombanao voninkaino izay mpanomponao. Minaranao Jesosy avy any Nazareta nazona manisy mangataka izany vavaka izany. Aleluia. Amen. Amintsika mandrakariva ny rava ny fahasoavana mpampiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika Jesosy Tompo ara ny fampiraisana avy amin'ny fanamasina. Amen. Krismasy, inona ny tena heviny? Izany loha hevitra bandintsika amin'izao andro vitsivitsy tsy hahatongavan'ny Krismasy izao. Hoy ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Timoty voalohany, toko voalohany, ny andininy 5:12. Timoty voalohany, toko voalohany, ny andininy 5:12. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatoky ka tokony hekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga dia ambony tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny izaho no lohany. Amen. Fantatsika fa Paoly apôstôly nilazany tamin'izany ny ara-panahy Timoty. Paoly ilay navita be noho ny apôstôly 12 anefa dia milaza ny tenany fa lohan'ny mpanota. Tandoratra ny andro tokony ny testamenta vaovao, nitety ny faritra bassin Méditerranée tamin'ny alan'ny diabe fitoriana filazantsara intelo izay ny tanterahiny. Inona no antondian'i Jesosy tety an-tany anton'izao fankalazantsika ny Krismasy izao? Fotoana isin'ny fiadanana sy fahasambarana, fivorim-pianakaviana, fanakalozana fanomezana, andro vitsivitsy fialan-tsasatra. Fa raha fitinina, inona ny tena hevitry ny Krismasy? Inona ny dikan'ny Krismasy ho an'izao tontolo izao ankehitriny? Tsy andro firavoravona arosony diarina ny kalendrian'ny kristianisma ihany ve sa misy zava-dehibe ao ambadika izany? Fantatsika ve fa olona iray no tiana ho lazaina amin'ireo zavatra rehetra izay hitantsika ankehitriny? Eny ny fetin'ny Krismasy dia fetin'ny fahaterahana, izany hoe ny fiavian'i Jesosy Kristy ety amin'izao tontolo izao. Ankehitriny afaka mametraka fanontaniana toy ny hoe iza moa Jesosy Kristy, avy aiza izy, ary ahoana no fomba nahaterahany, inona no antony nahatongavany tety amintsika? Hita ao amin'ny Baiboly na ny tenin'Andriamanitra nivalin'ireo fanontaniana rehetra ireo, ary ny filazantsara efatra manokana dia manome fanazavana mikasika izany. Andoratra tokoa i Saoly avy any Tarsosy, araka izay rentsika teny am-piandohana teo, mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga dia ambony tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny izaho no lohany. Nambara tamin'i Maria ny hevitry ny Krismasy
Ary tsarotsika fa Maria izay vehivavy jiosy tovovavy jiosy nanambady tatoriana lehilahy mitovy firazanana aminy dia Josefa samy mahitsy marina ary nataotra an'Andriamanitra izy ireo. Ary taloha nanambadiany sy niarahany petraka dia naray hafatra fanambarana Maria izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny lioka hoe tamin'ny volana fahaenina araka ny kalendrian'ny jiosy dia mifanandrify zany amin'ny volana aogositra na septambra teo eo dia ny rahan'ny anjely Gabriel Andriamanitra naniraka ny anjely Gabriel dia nanambara ny hafatra araka izany. Nakao amin'ny tanàna anankiray any Galilia antsoina hoe Nazareta izany anjely izany. Ao amin'ilay virjina anankiray voafofo vadin'ny taranaka Davida atao hoe Josefa. Maria naran'ilay virjina ary dia nanatona azy ny anjely ka nanao hoe arahaba ianao izay nomena fahasoavana Jehovah mombanao. Sahirana tamin'izay teny izay Maria ka nanontany hoe inona ny tena antony izany. Dia hoy ny anjely hoe aza matahotra ary Maria, fahefahiny nahita fitia tamin'Andriamanitra ianao. Ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy. Ho lehibe izy ka atao zanaky ny avo indrindra ary ny Tompo Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'ny Davida rainy. Anjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy ary tsy hanapataperana ny fanjakany. Dia namaly Maria hoe ahoana ny tongavana izany fa tsy mahalalala aho. Dia ny anjely nilaza hoe ny fanahy masina ho tonga ao aminao ary isihery ny avo indrindra hanaloka anao. Koa ny masina izay ateraka ao dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Rehefa misaintsaina izany andiny teny izany isika dia afaka manatsoaka hevitra fa i Maria izay mbola virjina dia bevoka tamin'ny fomba mahagaga ary niteraka zazalahy iray araka ny fanambaran'ny anjely Gabriel. Ambony indrindra nametraka ny tongony ao amin'ny planeta misy antsika. Nambara fa zanak'Andriamanitra, zanaky ny avo indrindra, zanaky ny mpanjaka ny tany ity no hitoetra ao aminy. Izay Maria, fa Josefa kosa ahoana? Nambara tamin'ny Josefa koa ny hevitry ny Krismasy. Mpandrafitra Josefa ary tiany tokoa Maria ary neveriny ho vady. Rehefa fantany fa bevoka ny fofombadiny dia tsy tia nala baraka azy intsony izy ka nangataka hisaraka mangingina ary mbola nieritreritra n'izany izy indro ny anjelin'ny tompony seho tamin'ny nofoka nanao hoe ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra nitondra any Maria vadinao hiaraka aminao fa ny zaza izay naterany dia avy amin'ny fanahy masina. Hiteraka zalahy izy ary ny anarany ataona hoe Jesosy. Izy namonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay nambaran'ny Tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany hoe indro hitoejaza ny virjina ka hiteraka zalahy ary izy atao hoe Emmanuel, izany hoe radika dia Andriamanitra miaraka amintsika. Dia ny fo Josefa nanao araka izay andedin'ny anjelin'ny Tompo azy ka nitondra ny vadiny niaraka taminy. Nefa tsy nahalala azy izy mandra-piterahany zazalahy ary ny anarany nataony hoe Jesosy. Taorian'ny fanambaran'ny anjely dia tsy nanana fisalasalana intsony Josefa. Ity zaza nitorotoroina natao kibo Maria ity dia vokatra ny fidiran'Andriamanitra nitsehatra. Afaka ny hovadiny Maria ary tamin'izany fomba, tamin'izany fotoana izany dia renin Jesosy Emmanuel zaza. Eny tokoa i Maria nandray azy ho reny. Tamin'izay fotoana izay koa dia nomena toromarika Josefa fa io zaza mahagaga io dia ho tonga mpamonjy ny olombelona. Miaraka amin'ny tanjona hanaisotra ny fahatanjo ao tontolo izao. Inona ny tiana ambara amin'izany? Tamin'ny fanoloran'ny ainy marina tokoa
ho an'ny tsy marina. Tamin'ny hafatesany taon'ny fijaliana no ny fahotantsika. Rehefa niaritra ny famaizana ho antsika izy dia nitsangana tamin'ny maty mba hanome ho an'izay rehetra ho vovonjy ny fambelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay. Izay ny an'ny Maria sy Josefa. Fa inona ny Krismasy amin'ny sehatra ara-tantara tao Betlehema. Alefa sara an-tsaina ny hoe mety dikan'izany ho an'ny mpivady Inona tao Nazareta izay tsy maintsy nandeha an-tongotra teo an-damosiny ampondra ho an'ny Betlehema. Satria moa tsy misy fitaovam-pitaterana araka ny fantatsika ankehitriny dia 100 kilometatra mahery ny elelalan'ny tanàna anankiroa, Betlehema sy Nazareta. Miainga ny Nazareta zareo ho an'ny Betlehema, andeha eo an-damosiny ampondra mihoatra ny 100 kilometatra izany dia izany. Ankehitriny mandeha fiara ianao dia ora vitsy dia tonga. Fa tamin'izany fotoana izany dia mahery ny 100 kilometatra mandeha an-tongotra. Josefa koa niakatra avy tany Galilea dia avy tao an-tanàna Nazareta ankany Jodia, ho any an-tanànan'i Davida atao i Betlehema. Satria isan'ny mpianakavin'i Davida sy ny fianakavian'i Davida izy mba ho soratana anarana amin'ny anarany. Marivo fombadiny izay be voka ihany koa niara-dia izy mivady ireo. Ary raha mbola tany izy ireo dia tonga ny fotoana hiterahany Maria ka niteraka ny lamatoany izy. Nosonosony lamajazy izy ka nampandriny teo amin'ny finanam-bilona satria tsy nisy ny toerany tao an-drano fandraisam-bahiny. Nandreraka azy mivady izany dia izany. Indrindra moa ny Maria izay azo antoka fa nantena hita fandriana tsara ao Betlehema satria rehefa tonga amin'ny tanàna dia nahatsapa fa efa akaiky ny naterahany Jesosy zaza. Mila trano fandraisam-bahiny manana efitrano sy fahadiovana tsara ho an'ity zava-mitranga lehibe ity. Indrisy fa verimaina niezaka rehetra mitady toerana tao amin'ny tanàna. Izany aza ny Krismasy dia tsy maintsy natao dia mila toerana ho an'ny zaza ateraka. Tsy nanam-potoana nodiana Josefa sy Maria fa ny safidy dia fitadiavana lavabato na fialofana biby any amin'ny faritry Betlehema. Tsy nisy fandriana, misy lamba firakotra ho azy mivady fa milolo. Tsy misy fandriana, misy kodoro tsara sy rongony madio fa trano fitaizana biby. Ny fofon'ny toerana dia tsy trano madio fa an-tranon'omby dia tao ny naterahan'i Jesosy zanak'Andriamanitra. Nahoana no teraka tao anatin'ny toem-piainana tsara zanak'Andriamanitra, mpanjakan'ny mpanjakan'i Israely ary mpamonjy ny belona, ka nanana fandrin-jaza handray azy tahaka ny ankamaroan'ny zaza teraka amin'izao tontolo izao. Nahoana izy no tsy teraka atao amin'ny lapa, atao amin'ny trano madio, misy rano, hazavana ary fepetra rehetra ilaina amin'ny fahaterahana. Hoy Loka niteraka ny lamatoa Maria, nofonosiny lamban-jaza izy ka nampandriny teo amin'ny finanam-bilona satria tsy nisy toerana tao an-trano fandraisam-bahiny. Tsy nisy toerana tao amin'ny zaza voateraka te Jesosy Kristy ilay mpamonjy ny belona tao amin'ny tranony tanànan'ny Betlehema. Na dia nitondra fahasambarana amin'ny firenena Jiosy aza Jesosy dia tsy nisy toerana ho azy teo amin'ny fiainan'ny ankamaroan'ny vahoakany nandritra ny fiainany tety ambony tany. Tamin'ny faran'ny fanompony dia zarara vitsy anisa no nanaraka azy rehefa nilavy ny vahoaka Jiosy sy nitsarain'ny Romanina izy. Nampalahelo ny mamaky ny filazantsara araka ny Jaona manao hoe tonga tany amin'ny azy izy, tonga tany amin'ny azy Jesosy, fa ny azy tsy nandray azy. Inona re no hevitra izany ho antsika ankehitriny? Ankalaza ny fitsingerana ny andro naterahan'i Jesosy sika afaka andro vitsy. Ny alalan'ny fahatsiarovana fa tonga avy ambony tany. Fikasany dia ny anaisotra ny fahotantsika izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra amin'ny fanolorana ny ainy
sy ny fahafatesany izy oloantsika raha ny fitsanganany amin'ny maty satria amela eloka sy amin'ny fiainana mandrakizay ho antsika izy. Hoy ny Baiboly manambary izany araka ny boky ny asan'ny apôstôly, tsy misy famonjena amin'ny hafa satria tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay azontsika famonjena. Ova misy toerana aman' Jesosy amin'ny mampamonjy izy mpanjaka azy eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fandarantsika, eo amin'ny asa tanterantsika, eo amin'ny fianakaviantsika, eo amin'ny toe-javatra samihafa izay hainantsika, eny eo amin'ny fiangonana misy antsika. Misy toerana ny Jesosy tompo hoe eo amin'ny toeram-panompoantsika, amin'ny fivoriam-bavaka, amin'ny iraka nankinina tamintsika. Aokantsika tsy hamela an'i Jesosy Kristy eo ambaravarana tahaka ny fiangonana tany Laodikia izay atahorana avoaka avy amin'ny vavan'Andriamanitra. Aokantsika bebaka amin'ny fitiavan-tena, ny tsy farahina ary ihany koa ny zavatra izay verintsika fa tsy ampoizina eo amin'ny fiainantsika. Aokantsika hanana fo mibebaka ka hijera ny fiainantsika mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny fianakaviantsika, ny fiangonantsika. Aokantsika hanokatra ny fotsika, ny fiainantsika, ny tokantranontsika, hanomezantsika toerana ho an'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanjaka. Arak'izany dia isan'andro ny Krismasy, fa tsy amin'izao 20 Desambra izao ihany. Tsaroa fa ny antodian'i Jesosy Kristy ambony tany izay ankalazantsika ny Krismasy dia hamonjy ny mpanota tahaka andry Paoly, tahaka ianao, eny tahaka antsika izaho, ny olombelona rehetra ty ambony tany. Raha mbola velonena ny olona dia mila mandre ny filazantsara izy, mila mandray ny hafatra ny Krismasy tonga tetỳ ambony tany hamonjy ny mpanota Jesosy ary amin'ireny isika kristianina no lohany. Andriamanitra ny voninahitra antsika ny fiadanany fa afaka isika. Deranao sy mankalaza anao, mivoninahitra anao izay ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa mahatoky tokoa ary tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra ny teny manambara fa tonga tetỳ ambony tany ianao Kristy Jesosy hamonjy any mpanota ary amin'ireny izaho izay rehetra izao no lohany. Sotranao Jesosy noho ny finiavanao, nandao ny lapanao, nandao ny fahasambarana, nandao ny fiandriananao, ka nidinanao tetỳ ambony tany, nidiranao tao an-tranon'omby, netezanao ho teraka tahaka ny zaza rehetra. Sotranao izay noho ny fijalianao, sotranao izay noho ny fahafatesanao soa indrindra ary ny fitsanganao tamin'ny maty. Velona ao anay isan'andro, mamelona anay ary manafaka anay amin'ny herin'ny ota, amin'ny hery ny Satana ary ny herin'ny nofo, ny herin'izao tontolo izao. Mankataka anao Jesosy mba ho afahanao izay rehetra mandre izao filazantsara izao, afahanao amin'ny fatotra-tana rehetra, afahanao amin'ny geja ny aizina rehetra, afahanao amin'ny herin'ny ota ka tonga anay Jesosy handeha araka ny sitrakao anatin'ny fahazavana, anatin'ny fahamasinana, anatin'ny fahamarinana, anatin'ny fifaliana sy ny fitiavana, ny fiadanana izay efa nomanao ho an'ny zanakao rehetra. Sokafo ny lanitra tompo ho an'ny mpanota rehetra ety an-tany, ahatonga anay Jesosy hanana tokoa ny antom-pisiana ety ambony tany, ahafantatra marina tokoa ny antom-pisiana ety an-tany dia nitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny dera, ny haja, ny saotra, ny voninahitra dia ho anao Andriamanitra ray zanak'afany masina, fa amin'ny kosa ny fahasoavana Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fany masina. Aleloia. Amen.